amin'ny fanaseana feno nafaliana kamira izay fanazana fiderana roanao fanjakana Alleluia ho anao iray Alleluia ho anao 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 Christ Christi Alleluia ho anao iray Alleluia ho anao Alleluia ho anao iray Alleluia ho anao Alleluia Sotra sy be amin'izany fidirana mahafinaritra be izany. Endry malala rehetra ao amin'ny tompo. Tantara ngeza be izao tantara izorantsika izao amin'izao Herinandro masina izao. Tena tantara miorina tsara, mampiorina antsika ao anatin'izany atao hoe asa nataon'i Jesosy hamonjenantsika rehetrarehetra. Izany no hatrehantsika amin'izao fotoana izao. Dia amin'izao Alarobia Masina izao, androany tena nisokafan'ny tantara izay tena hoe nentina nitondrahan'i Jesosy ny tena atao hoe fahoriana lehibe, satria nanomboka tamin'ity fotoana io ity dia nidiran'ny Satana amin'izay Jodasy. Rehefa nidiran'ny Satana Jodasy dia tena tsy menatra mihitsy hoe ohatrinona nomenareo aho anome izao anareo an Jesosy. Izany tolotsaina avy amin'ny devoly dia tena nanaiky ireo sinediona sy ny rehetrarehetra, satria ireo efa tena efa niaina tamin'ny atao hoe fankalana an Jesosy, satria nitoetra tany anatin'ireo olona ireo mihitsy ny hoe roviana ahoana amin'ny fomba isamborana an Jesosy, ahoana amin'ny fomba amonoantsika an Jesosy. Fa zarara nisy nandrehitra afo dia Jodasy zany, sekely volafotsy 30 fotsiny, izay no entina takiny Jodasy entina natalozana ny zanak'Andriamanitra amin'ny devoly. Zany ny asan'ny vola zany, sekely volafotsy 30, tsy mahazo inona firene zany raha jerena hoy izany dia ny valeran'izany dia vidina complet anankiray. Zany namadihana an Jesosy, ary dia tena nanomboka teo amin'izay ny tena atao hoe ady mafy ho an Jesosy, satria tsy nitsahatra intsony fanaratsiana rehetrarehetra sy ny fanenjehana, satria zarara nisen'izay lalan'izay, satria zany no atao hoe mpamadika Jodasy nge anisan'ilay tena akaiky amin'i Jesosy indrindra, mpitahiry vola. Zany olona mitahiry vola zany olona atokisany zany, olona faran'izay atokisany zany, fa tsy manendrimendry olona fotsiny hoe ianona ataovy trésorier, ianona ataovy izao, ianona ataovy izao, fa tena Jodasy manana fahaizany Jodasy amin'ny resaka comptabilité. Izy no nomeny Jesosy an'izany, fa saingy izao rehefa niditra ny fitiavam-bola dia tonga izany rehetrarehetra izany, dia vadika amin'izay ny tantara, satria mamadika an'Andriamanitra, tena mamadika, nanomboka teo amin'izay ny tonga daholo izao rehetra izao. Teo anatrehan'izany rehetra izany moa dia mananatra ny soratra masina. Dada moa tamin'ny fidirana voalohany teo dia niteny misy tamin'izany fa tena tsika rehetra dia anisany mpamadika mihitsy. Tsy miaino ny tenin'Andriamanitra, tsy miaino ny tenin'Andriamanitra, tsy makato ny tenin'Andriamanitra. Efa tenenina hoe zao rano ny tiantsika atao ihany no ataontsika.
Zany no te mpamadika fa tsy Jodasy ihany namadika, tsika koa mamadika amin'ny alalan'ny tsy fankatoavana amin'ny tenin'Andriamanitra, ary ilana fibebahana zany, ary zany dia faly mihitsy ny amin'ny fampianarana zay mandeha eto amintsika FPVM zao, fa miompana amin'izany eto hoe fitiavana amin'ny tenin'Andriamanitra daholo ny fampianarana rehetra zao, satria io no tena herigeza be indrindra entina mandresy ny asa amin'ny devoly. Fa raha tsy miorina amin'ny tenin'Andriamanitra tsika, tsy andresen'ny devoly mihitsy, satria io no aina ho an'izay mahazo azy fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Ary amin'ny Jaona toko voalohany, 2 dia milaza tsara hoe tamin'ny voalohany teny grand T mihitsy, ary ny teny dia tao amin'Andriamanitra mbola grand T ihany, ary ny teny dia Andriamanitra. Zany rehefa miazona n'ity teny ity zany dia mazava ho azy fa maninona tenin'Andriamanitra miasa, Andriamanitra ny miasa fa tsy ianao intsony, ary zany ny tandremana amin'izany rehetra zany. Ka dia izao ny lalana tsy maintsy izorany Jesosy, satria efa navadiky ilay anankiray dia tsy maintsy hiaritra mifangiry firiana izy amin'izany rehetra zany. Ka ntsika kosa mila mandiny tena ao anatin'izany, fa ny fitiavam-bola ho izany fototry ny ratsy. Zay ny navoan'ny Jodasy, tonga dia tsisy eritreritra intsony fa vola kely, sekely vola fotsy 30 dia namadihana n'ilay tena mpanjaka ny mpanjaka, ny Andriamanitra ny Andriamanitra rehetra. Ahoana no amadihana an'izany? Sahan'izany ve tsika amin'izao fiainana izao hoe amadika an'Andriamanitra, amadika an'i Jesosy? Enjana be zany, enjana be zany hoe mamadika ny Andriamanitra zany. Ka eto mbola ho avy ny fotoana ibebahana, fa ao anatin'izany rehetra zany dia mila mandiny tena tolontsika. Fa zany tantara zany tsy mahaty vonoana zany, tsy mahaty kosehana zany, ary mananatra atsika ho atsika rehetrarehetra sy mikirakira vola sy mandeha amin'ny resa-bola rehetra, tsy ny vola akory ny ratsy, fa ny fitiavana azy tafahoatra. Tena avitana mamon'olona, avitana mandrava zavatra be dia be, mandrava zavatra jerevika izao ny fitiavam-bola, vola kely fotsiny dia nentina anam-pitena ny zanak'Andriamanitra. Samy mandiny tena ny amin'izany rehetrarehetra zany. Ka manoloana an'izany rehetrarehetra zany soran'Andriamanitra izaho sy ianao mbola manatrika amin'ny fotoana tahaka an'izao mba handiniha tena, mba hanovana ny fanindra raha tantika, sao dia misy manahaka ny amin'izay fombafomba fanaon'ny Jodasy, mba hiala amin'izany tsika rehetrarehetra, mba samy tsy eritreritra an'izany. Fa io dia hoy ny teny Soratra Masina ny Matitiko 4:7, fa katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia hanampy ianareo ny zavatra. Zay ihany ny atsika. Fa rehefa tonga izay fanampiana ny zavatra rehetra aminao zay, zay ny atao fifaliana ho anao, fa ianao ny manana be indrindra, satria ilay tompon'io zavatra rehetra io no manolotra anao an'izany amin'ny fomba tsy takatry ny sainany tsika olombelona. Manoloana an'izay dia andeha tsika, andeha hitodika amin'Andriamanitra amin'izay, todika amin'izao azo fijaliana izao mihitsy. Fa tena zava-dehibe zavatra nataon'i Jesosy tamintsika, amonjena antsika rehetrarehetra, hoentina andovana izany atao hoe fanjakan'Andriamanitra izany. Ka manoloana an'izany dia miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, dia mbola ampitomboina amintsika mandrakarivany fahasoavana mba hampiadanana avy amin'ilay Andriamanitra raintsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Andehantsika amin'ny voninahitra azy amin'izay mba ho mendrika izany tokoa, mba ho sahazany izany, satria izy ny tena tokony andray an'izany rehetrarehetra any. Haitsika dia olona sy ondry fiandriny ihany. Andehantsika amin'ny voninahitra, voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery any. Aleluia! Masina, masina, masina Jehova tompony maro, endriky ny voninahitra tany rehetra. Amen. Amisantsika voninahitra azy ihany dia andehantsika maka ny Salamo 5:1. Salamo 5:1 ka ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 7. Dia aorianan'izay dia ataontsika ny hira 420 ka ny andininy voalohany sy ny andininy 2 ihany, anomezantsika voninahitra n'Andriamanitra. Rehefa hitantsika ny Salamo 5:1 da andeha vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy.
ry Andriamanitra fiderako aza manginy ianao fa ny sokabava ny ratsy fanahy sy ny mpanitaka mely ahy ny teny ato amin'ny lela mandainga izy teny fankahalana ny nandidinany ahy ary ny ady tamiko tsy ahotsehona izy ny fitiavako dia valiany fandrafiana fa izaho kosa dia mivavaka ny soa nataoko no valiany ratsy ary ny fitiavako no valiany fankahalana anendreo olona ratsy fanahy anapaka azy ary aoka isy mpanohitra hitsangana eo ankavanany raha ho tsaraina izy dia aoka ho meloka ary aoka ny fivavahany ho tonga fahotana. Amen. Taontsika ny firana 4:4 dia ny andininy voalohany ny andininy faharoa izany no iraintsika amin'izao fotoana izao. Inona no atakaloko an' Jesosy? Aza manakalo an' Jesosy tahaka ny nataon'ny Jodasy. Fa Jodasy ange rehefa nivita niakitra rehetrarehetra izay nataony dinina no mitranga namono tena. Tandremo fa izany famonotena izany tsisy lalana ho any amin'ny fanjakan'Andriamanitra izany. Mamono olona. Fa raha ohatra hoe mamono tena izany ve namany mpamono olona izany. Fa na dia ny tenanao raha mivononao dia efa mpamono olona ianao tsy andova amin'ny fanjakan'ny lanitra. Izany nahazo ny Jodasy tsy nahazaka intsony. Fa tena tonga dia nandray an'izany eto hoe tena farahidiny rehetrarehetra ny amin'izay fitsarana nataon'Andriamanitra. Inona reno atakaloko an' Jesosy? Izay mpisoloko zavatra izay ho simba va sy mora levona. Tandremo so manakalo azy amin'ireny zavatra mora simba sy mora levona izany. Voninahitra ny eo anao ry Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Ny Andriamanitra rehetra, le mpanjaka ny mpanjaka, le tompony tompo, tompony fahefana rehetra hatrany an-danitra ka hatretỳ tany. Manondrika ny lohanay izay Jesosy amin'ity an'ity fatena. Miaiko izay Jesosy miaiko izay Jesosy ny amin'ny tena hoe fitiavanao anay. Fa tena natolotrao ny tenanao ho faty hamonjy anay. Ary dia eto Jesosy dia tena mandinika ny asan'ny Jodasy izay eto Jesosy dia tena lasa ny fisainanay Jesosy. Tena lasa ny fisainanay. Fa dia nisinina loatra tamin'ny fiarahana taminao hatramin'izay. Nisinina loatra tamin'ny asa vitanao hatramin'izay. Fa ny asa vitanao dia asa tena mitondra famonjena ho amin'ny vahoaka rehetrarehetra tsy hankanabaka. Fa na ny kilemaina, na ny jamba, na ny malemy, fa na dia hatramin'ny maty ara natsanganao tamin'izany fotoana izany. Fa nisinina tao ry Jesosy, nisinina loatra. No tena takalo sekely volafotsy 30 ianao. Jesosy mieritreritra an'izany izay Jesosy dia mandinika amin'ny tenanay tokoa. Izany raha mbola natakalo an'izany. Fa izay koa ane Jesosy
ao anatin'izany rehetra zany. Fa rehefa miteny ianao dia mbola mandaa ihany zay. Rehefa miteny ianao tsy mankatoa zay. Rehefa miteny ianao lozanay miodina daholo, nefa ny antom-pisiny ny zavatra rehetra eto amin'ity tany ity dia avy amin'ny teninao daholo. Teninao tamin'ny namoronana n'izao tontolo izao, namoronana ny tany sy ny lanitra rehetra. Nefa dia lavina izany. Ankehitriny mandiny teny zay. Tsy mba Jodasy irery ny mpamadika azy Jesosy fa zay rehetra rehetra. Tsy mba nanaiky izany teninao zany. Miondrika ambany dia ambany zay Jesosy. Miondrika ambany dia ambany Jesosy hoe tena nanao fotana tena tsy azo azahoana famelana mihitsy raha ny tena marika, kanefa dia mbola tianao foana, velominao foana, menao aina, menao fahasalamana, menao ny zavatra tadiavinao rehefa mangataka izay fa tsy mba miteny ianao ty tsy mba nananina mihitsy ty fa tsy mahazo ty fa iry any no meko, tsy mba manavakavaka ny dikan'izany fa ianao rehefa ty dia tiany ianao hatramin'ny farany. Izanao vitan'izany zay ngena fa fahavalonay Jesosy ny manao zavatra hafahafa aminay dia nify solon'ny nify, maso solon'ny maso, vava solon'ny vava. Zany ny anay Jesosy, fa nefa fa entinao mampianatra nefa na dia hamadika takan'inona ry Jodasy teninao tamin'izay fotoan'izay hoe atao faingana izay tianao atao. Tsy mba nanakana, tsy mba inona. Ary ianao ary tonga dia nitolo teny za mihitsy no izy izay tadiavinao. Zany ianao Jesosy, tsy mba matahotra an'izany rehetra izany ka dia mpisaotra Jesosy. Ka eto Jesosy matsiaro izany fitahiana avy aminao izany zay, fa na dia ratsy ary zay tsy adinonao mihitsy. Tena tsy araka ny teny ilay mety manadino ny zana amin'olo va ny vehivavy ka tsy hamindra fo amin'izay nalokin'ny kibony, mety manadina azy fa ianao tsy mba manadino. Ka eto Jesosy mariky ny fifaliana iny amin'izany fitiavanao anay zany, ny ambola fampanantenana amenao anay fa ianao dia omba anay mandrakariva mandrapatoka fataperan'izao dia ndreto izay ika dia fiderana masina fanao ny any an-danitra ny manao hoe masina, masina, masina Jehova Tompo-maro, entiky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Petraka isika. Ry havana mbalala ao amin'ny tombo, ao anatin'ny fanarahana ny Herinandro masina isika izao, mba hampifantoka antsika tsara ao anatin'izany dia ho tanterahantsika mialohalohany ny fanatitra. Tsy ilay fanatitra lehibe na ilay kely, fa ilay fanatitra tsara indrindra no andeha atolotsika ho an'i Jesosy. Ataovy am-pitiavana ary izany mariky ny fanoloranao tena ho an'ny tompo. Dia natanteraka ny hira ny zanakitsika fanantenana. Sambu la saini no ya nami vokali ba
ny fiandriananao no ny fitiavanao ay tsy mendrika very tao anatiny otako sofanisiny hazo fitaly namonjena olombely toay tsy mendrika tompo tsy mendrika tompo tsy mendrika tompo tsy mendrika tompo Sinani fitiavanao Sinani fitiavanao fanaseunao tao Kalvari natao any fansikare Sinani fitiavanao Sinani fitiavanao fanaseunao tao Kalvari natao any fansikare tsy mendrika ny fasoavanao tsy mendrika nafolony fiandriananao no ny fitiavanao ay tsy mendrika very tao anatiny otako sofanisiny hazo fitaly namonjena olombely toay tsy mendrika fitiavanao feno fifalinao fanovotsenao ka ny fiainako manoto hitiavako anao. Dia ampifaliana ny rabanantsika indray na tratra izao Alarobia Masina izao mandavataona moa ny Alarobia hariva tahaka an'izao dia omena anarana hoe Alarobia mpitahiana dia samy ahita amin'ny voninahitran'Andriamanitra daholo anie isika. Nisy nanao voady masina ampahafolo-karena 30,000 ariary ho an'ny dada Randrenatoandro Jean Joseph. Dia izay ny voady masina voninahitra teo an'Andriamanitra irery ihany. Amen.
Mpiandrasana ny fanatitra isika satria mbola misy ireo namantsika tsy navitan'izany andeha ataontsika nireo hoe miasa sakaiza mily fosa tsara dia mbola misy asa azonao atao. Dekona dia hitsangana isika nolotra ny fanatitra ho an'Andriamanitra fitiavana mandrakizay. Manolotra ny fanatitra izay Jesosy. Vola izay hanohanana ny asanao. Ankehitriny kosa dia ny fonay mihitsy androany no atolotra eo anao, indrindra ny ao anatin'izao herinandro masina izao, tena hoe mila nay ianao Jesosy. Atolotra eo vokatry ny fona izany Jesosy ka ankasitrao ary isotranao izay manao hoe misaotra Jesosy. Indro ny tenanay atolotra eo anao, anjakao ary mandraka ankehitriny dia mbola mitaraina, mitalao aminao zay Jesosy. Mba hamaly vavaka anay ianao, ka indreto izay mbola mangataka aminao hoe Tompo,
Ilo ny vavaka sotra ray. Amen. Petraka isika. Andeha iantso ny fanahy masina isika. Ny fanahy masina ao ambony andiny voalohany ihany a dia andreny afatry ny tompo isika ao anatin'izao a herinandro iainantsika ny lalany azo fijaliana izao. Tonga ny fotoana tompo izay anarahana indray ny lalana izay nizoranao iny. Amin'ny maha kristianina anay dia ny herinandro masina ny tena fotoana hanovozanay hery. Andehananay indray anatanteraka izay etranindranao anay. Manakambary ianao ny amin'ity Alarobia Masina ity. Komite lenan'i Jesosy mba hitodian'ny olona rehetra aminao, mba tsy handalo fotsiny anjany Alarobia zany. Avy ara Jesosy ambarao indray ara-ny teninao fa miaino izay mpanomponao. Misaotra Jesosy malalo. Amen. Herinandro masina manomboka ny alatsinainy anambarany Jesosy ny fitiavana. Talata dia nanatanteraka fahagagana izy tao anatin'ny fanasitranana. Ny Alarobia toy izao dia nahafantarany ilay hamatsika azy. Ny zoma dia iray latabatra aminao izy, ny lakamisy. Ary ny zoma dia ny tantara rehetra izay niaina hatramin'ny zaza madinika hatramin'ny olon-dehibe dia nanao tsinitsinina an' Jesosy. Fa tsy handalo fotsiny aminao zany herinandro masina izany, fa ny androandroany ilay fiainantsika no tantarainy eto. Ilay fiainantsika iainantsika zao mihitsy no tantarainy tenin'Andriamanitra eto. Ka andeha ho jerentsika ny filazaony tsara araka ny Matio toko 4:20 dia ny 4:40 sy ny 4:40 ihany. Filazaony tsara araka ny Matio. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ny teny manao hoe: ary ny anankiray tamin'ny 12 lahy atao hoe Jodasy Iskariota dia nakao amin'ny lohan'ny mpisorona ka nanao hoe: omenareo ohatrinao hanolorako azy aminareo. Ary izy nandanja sekely volafotsy 30 omena azy. Ary hatramin'izay no tadiavany izay andro ahazony mamadika azy. Toizantsika ny teny amin'ny filazaony tsara araka ny Lioka toko 4:20 ny 1 ka hatramin'ny 9. Ny anaran'i Jesosy rehefa mbiakaiky ny andro firavoravona fihinanana ny mofo tsy misy masirasira dia andro atao hoe Paska. Ary ny lohampisorona sy ny mpanoradalàna nitady izay hamononan' Jesosy nefa natahotra ny olona izy. Fa Satana niditra tao anatin'ny Jodasy ilay atao hoe Iskariota, anankiray tamin'ny 12 lahy. Dia nakao amin'ny lohampisorona sy ny lehibe mpiambina izy ka niresaka taminy amin'izay hamadiany an' Jesosy amin'ireo. Dia faly ireo ka nanaiky hanome vola azy
ary nanaiky izy ka nitady izay andro azony hamadika azy tamin'ireo amin'ny tsy misy olona. Faranantsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny filazany tsara araky ny zaona 17 ny 9 ka hatramin'ny 17. Rehefa nilaza zany Jesosy dia nangororo ny fanahy ka nanambara hoe izy hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa ny anankiray aminareo no hamadika ahy. Dia nifampijerijery ny mpianatra ka nieritreritra izay ho lazainy, ary nisy mpianatra anankiray nipetraka nihinana teo anilan'i Jesosy dia ilay tiany Jesosy. Simona Petera nanatrika azy ka nanao taminy hoe lazao izay izy, ary raha mbola nipetraka tahaka izany izy dia niraika ho amin'ny tratran'i Jesosy ka nanao taminy hoe tompoko, iza moa zany? Dia namaly Jesosy ka nanao hoe ilay omeko ny sombokanina lemako noho izy. Ary rehefa nolema ny sombokanina dia noraisiny ka nomeny an'i Jodasy zanaky Simona Iskariota. Ary nanaraka izany nidiran'ny Satana tao aminy ka hoy Jesosy taminy, izay ataonao dia atao faingana. Ray masinao mana-masinana amin'ny fahamarinana teninao fahamarinana. Amen. Ity tantaran'i Jodasy ity ry havana ny fiainantsika zanak'olombelona mandraka kehitriny, ny fietsiny rehetra, ny nataony rehetra, ny fisainany rehetra, hatramin'ny famonotena nataony ary dia fiainantsika. Satria misy amintsika efa mamono tena isan'andro san'andro fa tsy maty, sa tsy zany? Misy miteny ka rehefa manaonao foana dia manao zavatra tsy zakatry ny saina dia efa mamono tena izay ny dika. Nangororo ny fanahin'i Jesosy teto. Mieritreritra hoe ilay tiako indrindra, ilay nametrahako ny fitokisako no namadika ahy. Raha amintsika zanak'olombelona zany dia tena tsy zakatsika mihitsy hoe namanao tena tianao no mivadika aminao. Tena hoy izy ianao mbola tsy miverina mihitsy zany saiko zany. Ary ianao koa mbola mametraka fanontania hoe tena marina ve zany? Fa eto mpianatra niaraka nitoro ny tenin'Andriamanitra, efa nanatanteraka ny asan'Andriamanitra no nivadika. Tena ny andohan'ny kolokolo voalohany indrindra, ary madraka kehitriny dia mbola misy oziny zany kolokolo zany. Ataovy haingany ity asa ity fa omeko vola ianao. Dia efa izy izay, nareo mamaly Jodasy zany. Raha nanao an'izany ianao dia izy ianao zany Jodasy. Raha nitady tambiny ianao amin'ny fanaova-tsoa dia izy ianao zany Jodasy. Mitenena daholo mihitsy hoe Jodasy. Manaiky elo androany e. Raha vao tsy manaiky ianao dia tsy voavela elo ka. Tsika rehetra izao ny Jodasy. Satria mpiatsara velatsia. Rehefa larobim-pifoazana, rehefa aminenina dia azo isaina amin'ny ratsan-tanana mpivavaka. Fa rehefa larobia ao anatin'ny Herinandro masina dia feno ny fiangonana. Inona zany tsika? Jodasy. Tena Jodasy ka. Androany sika miteny hoe Jesosy atiako be ianao. Vita batisa tsika dia efa manao fanekena ny ray aman-dreny fa dia tena hitondra azy mihitsy hianatra soratra masina. Nefa ny ankizy ny tonga voalohany aty am-piangonana fa ny olon-dehibe mbola taraiky any an-trano. Dia inona zany tsika izay? Jodasy. Tokana katekômena dia sady mahazo ilay akanjo tsara tarehy no faly ery manangatana kavanana nanomponao mandrakizay a Jesosy. Dia rehefa tonga ny alarobia lahady ihany vao mandeha mivavaka ary indraindray ary mbola mieritreritra hoe ohatry ny reraka be fa tsy manina moa Jesosy fa ianao mantsy micomprendre.
dia mbola ina koa sika izay Jodasy. Rehefa mpiandry zay dia mbola nanao fanekena ihany hoe tiako ianao Jesosy aranomponao mandrakizay a fa na ny mpiandry ana tsy mivavaka lavitra be hariva intsony fa mbola mandamindamim-piainana rehefa tonga ny sabotsy maraina mbola manasa lamba ary tonga ny alahady aloha hariva miroa mivavaka rehefa tonga ny hariva miroa reraka soma tsara dia mbola inona indray zay Jodasy. Raha vao nanomboka ity fotoana ity dia efa miditra avy any sika dia ny ao anatin'ny fodisika tsy mieritreritra hoe za Jesosy tena eona aminao androany fa hoe raizy datateo raizy datateo dia mbola inona koa ianao zay raha vao tsy manana toetra mihitsy toe-panaharaka an'Andriamanitra sika dia Jodasy tsika izay toetra tsika io nataony io mody manoroka amin'ny takolaka mody manampy nefa avy eo manala-baraka mody manambara fa za dia tena mpanompon'Andriamanitra dia tena mihira tena manao ny asan'Andriamanitra mihitsy fa ny fiainana andavanandro tonga dia pure anao ny amin'izao tontolo izao avako ny andro tsara indrindra ho an'ny kristianina ny fanavaozana amin'ny fanorantena dia ny andro Herinandro Masina ao ny tena hanovanao hery ary ao koa ny andraisanao fanapahan-kevitra aza dino fa Jesosy tena naja ny fanapahan-kevitra Jodasy ary ninona koa fanapahan-kevitra ao amin'ny fiainanao dia manaja an'izany Andriamanitra ao nisy Jesosy mantsy Jodasy ataovy izay ataonao vaingany izy tsy miteny ianao mananatra anao miteny anao fa izy ataovy izay ataonao dia mitenynao koa Jesosy androany ataovy izay ataonao izay fantatra hoe mety amin'ny fiainanao ataovy fa rehefa kelikely ianao ihany ny ananto-tena omena fahalalana ny olona amin'ny fiainana ampahafantarina ny olona ny antom-pisiany zany Jesosy zany ary naverina isa-taona ny atao hoe Herinandro Masina mba hatsapahan'ny olona ny fitiavany Kristy fa raha tsy nisy zany Jesosy Kristy zany maty daholo tsika sy ny fahafatesana amin'ny tambony ota raha manotany anankiray dia tonga dia ny tanàna ray manontolo tonga dia misy zava-doza mitranga aminy fa rehefa teo Jesosy Kristy tompo tonga mba hitondra famonjena ao antsika ary hitondra fandresena ao antsika dia izay afafon'ny olona naninona ny sinjay na mafy eny Jodasy ary dia ratsapany eny tanteraka mihitsy fa tsisy azo atao intsony ny andro farany dia namono tena hoe tia nataoko tia nataoko manaja ny fanapahan-kevitra ao Andriamanitra ny amin'ny fiainana rehetra rehetra zava-dehibe ny hanamariana fa tsy nisy na dia fotoana kely aza mba nahafantaran'ny mpianatra ny fiatsaram-belatsihan'ny Jodasy hainy erinona mafina izany fiatsaram-belatsia izany efa na dia ankehitriny izao aza dia mbola misy eo am-piangonana ireo olona miseho marina tokoa eny ivelany kanjo ao anatiny ao tsy misy finoana marina sy fanoloran-tena akory ho an'ny Kristy androany mbola ho Jodasy foana ve tsy hanana fanapahan-kevitra mihitsy ve raha miovitsika amin'ny kolikoly manan-kareny Madagasikara fa arakaraky ny tsy asiana ny kolikoly dia vao maika miavo lenta ny kolikoly fa raha misy olona mijoro tena mijoro tena mijoro tena mijoro tena miteny aminao fa manjaka ny fahamarinana fa nakabiazan'ny olona hitanao eny tontolo rehetra eny dia kristianina daholo ny tena miaina amin'ny kolikoly za moa indray andro raha niditra tao anatina birao an'olona anankiray dia izy hoe azafady pastera tsisy resaka pastera aty dia izy hoe fa inona zany ny aty devolo zany ny atyko dia taitra izy hoe fa ahoana ka tsisy resaka pastera atyko tsy ilay pastera nyjerena fa hoe any amin'ny tontolo rehetra izay misy ianao dia tokony hoany koa izy Jesosy dia izay hoe tonga hatraty am-piangonana ireo olona izay miseho marina izay miseho manana ny Jesosy nefa kay ny tenany fotsiny ao fa ny sainy tsy ao tahaka mbola be
mialatsiry zay rahana mitovy lava vety zay izy de mbola anarany de voatonga izy de hoana mbola be ay miala ndray mbola be mpanohana amin'ny asan'Andriamanitra fa rehefa mipetraka teo izy mivavaka ny tenany fotsiny teo fa ny sainy tsy eo fa nakaizany sainy mbola mieritreritra le business rapitsy le vola hiditra sy le fatiantoka na le tombony de mipetraka aloha mba ho hitan'ny olona mbola be fa rehefa mitoroteny ny mpitandrina de miteny fa mbola be amintsika mpitsangajanga mbola be amintsika lalao ody ratsy mbola be amintsika manao kolikoly mbola be amintsika koa mbola manao zavatra ratsy araka ny sitrapon'Andriamanitra de nitsanga mbola be miteny hoe za ve zany satria sy tao amin'ny tsolo le fifatohana amin'inona amin'le tenin'Andriamanitra zany hoe vatanao fotsiny eo fa mifanahanao lasa lavitra be androany andaona pakevitra itantarany Jodasy tsika antarany ray manontolo sy ny ainany sy ny fihetsifihetsena nataony sy fangalam-perina nataony sy mandeha mitakotako na rehetrarehetrany hainao tsenjery zany rehefa vakianao ny baiboly fa andao olanitsika mihitsy ny fotoana androany hoe andao anapa-kevitra androany hoe inona moa zany le toetrany Jodasy tena ao anaty koa mpandaingy tia voly mpamitaka mpiatsara velatsia izy daholo zany ananatsika zany sa tsy ananatsika zany toetra zany dia manana fijery ohatrany mba hoe za mpianatry ny tompo dia takaiky nety foana nefa ny ao ambadiko izay lafiko elahy raha midiko eto ary lafony sa tsy lafony fa tsy nahazo tombony izy fa fatiantoka no hita aoka ny fiainantsika mba hisy tombontsoan'Andriamanitra ny fotoananao ny fiainanao ny fianaranao ny fidiram-bolanao ny aminao manontolo mihitsy fa raha vao tsy ampivavaka isika dia mora hidiran'ny fakapanahy ary nahazo vana mihitsy Satana satria ianao mihitsy napiditra azy sa tsy nanaiky Jodasy rehefa manaiky ajakany eny ianao dia manjaka mihitsy izy fa rehefa ianao no manohitra azy tsisy toerana ho azy eo aminao ao ary io tsy misy hoe ota kely izy 30 sekely 30 fotsiny vidina kostara ray vety fa nakolikoly kely na lohanao na be na lohanao fahotana ny anaran'izay na mijerijery vadin'olona ianao na niaraka amin'ny tany amin'ny efitrano mangingira tany ianao fahotana ny anaran'izay na mifoka sigarany amin'ny miafina any amin'ny trano kely ianao fa rehefa tia masony ianao tsy mifoka fahotana ny anaran'izay mpiatsara velatsia daholo zany ary manomboka androandra tsy te hitazona an'izany anarana mpiatsara velatsia zany rehefa Alarobia hariva satria hoe miasa hony miasa dia tsy afaka raha tsy amin'ny neniny taiza daholo alina ndritrizay fotoana izay taiza mpiatsara velatsia zany tonga eto izy Jesosy manao mifaloratena tena hoe tiako ianao amindra fo aminao fa hitako ianao zao amin'ny heriny ianao fa tsy hitandray dia miverina indray le anarana Jodasy ihany dia hiteny amin'izay mba niantso anaranao zay ka ianao mivadika tamin'ny fanekena ka nanao ny asanao zay ka mivadika tamin'ny fanekena ianao ary diso zavatra ray loha ianao satria anao niteny tamiko hoe hanompo anao hanaja anao fa ny Alarobia neka tena haladin'ny fifoazany fa tsy tianao dia ny asa nataonao excuse ina le asa io vola androany dia anana fanapahan-kevitra zasy ianao mba tsy ho Jodasy tson'izay Jesosy ka hiteny aminao hoe tiako ianao Jesosy nefa avy eo omboy ary ino misy azy tonga dia tratraro ao tonga dia sambory ao ohatr'izany keny ataontsika isak'izay manotsitsika dia mamantsika Jesosy eo ambony hazo fijaliana tsy vita mamantsika fotsiny fa mandetika an'iny fantsika iny mihitsy hoe ity ny fahotana zay vitako indray androany
androany havako aza atao mandalo fotsiny zany herinandro masina izany averiko eo ane fanovozakero ho an'ny kristianina teny hoe plein be misy era-pananao a tsy tapaka misy eo latsinainy ka hatramin'ny zoma fa mitombo ny ara-pananao ka na inona mety rivotra ny fofofo a tsy mampiovanao zany jereo a fa raha nandalana ny fitsapana nahazo amin'ny petera samy zavatra ratsy daholo ny zavatra nataon'izy Jodasy satria ny anankiray naninona nanda azy fa naladina niny ny petera bebaka Andriamanitro fona aminao inona retina ataoko tamin'ny mpampianatra tompo fona namindra fo amin'ny Andriamanitra sy tsy namindra fo andao androany bebaka andao ialana amin'ny fiatsaram-belatsiny andao ialana le toetra ratsy marina hoe nandeha tao ny herinandro masina nanomboka tamin'ny latsinainy talata alarobia androany fa matombo ny natao tratra ny andro androany ianao a dia mbola misy zavatra mbola tian'Andriamanitra tena hoe atolotra ao ekeo dia atolory io faharatsiana rehetrarehetra io mba olona afaka ianao mba olona mbola afaka hanohy ianao ny asan'Andriamanitra ianao fandrao dia ity rery havana ny toriteny renesinao farany ka ho ianao hoe sady mpandray any vita batisa nefa katekomena nefa mpiandry nefa hiraka nefa ho Jesosy hoe tsisy fantatro mihitsy zany rehetrarehetra zany hoe taizy na taizy ary zany ny tena mampatahotra ny aty tany vita ihany nataony Jodasy ange vita ihany mba namitapitaka kely teo fa le farany zakany ary na dia hatramin'ny fatiny ary no hoan'ny alika fa ny an'i Jodasy zay fa ny antsika may mirehatra any amin'ny farihy mirehetra afo mandrak'izay rehefa tsy manapa-kevitra dia tantarao an'ilay tantaran'i Jodasy ary zay aizany toko sy andiny ny pastera dia hoy aminao hoe ny andohan'ny fiainanao a ny tokony dia ny andininy le ataonao isanandro io dia ho faranana le izy a dia ianao no mamarana ny tantara sa iza ny amarana ny tantaranao ianao ihany ianao manomboka an'io dia ianao ihany ny mamarana azy ka hozy ianao izy safidy anaradian'Andriamanitra zao ny fanapahan-kevitra reto zavatra rehetrarehetra zay tena namadiako an Jesosy eto andao ialako reto anohatra an'ireo ahy na dia hatramin'ny fahafatesana azy ny Jesosy ia hatramin'ny fahafatesana fa avy eo izy naninona nandresy lehilahy anankiray izay niatrika fitsarana tsy nataoko io elokiozy izy ary ny olona zay adversaire moa zany na olona nitory azy dia tena nametraka tena hatramin'ny farany mihitsy hoe tsy maintsy migadra ianao na ny fitsarana moa zao fa tsisy fahamarinana intsony izay ilanantsika kristianina maninona mijoro dia ilanantsika mijoro zany tsy tantara zavatra be dia be eto fa mila antsika mijoro tsika kristianina mihitsy mijoro amin'ny marina zao ny teny nambarany hoe Jesosy ny tompony teny farany fitsaran'olombelona misy fetrany ihany fa Jesosy ny tompony teny farany gadra 520 tranomaizina ange ianao ry Ramse ozy le mpitsara dia ozy izy hoe tsy maninona raha ohatra ka hoe eloko zany fa raha tsy nataoko kosa misy tompony teny farany eo nanomboka nangovotra ilay olona nitory ary le mpitsara tery amin'ny ilana sady lalao stylo no nanao ohatr'izao tamin'ny stylo dikan'iny mantsy hoe tapaka ny tenda ny gadra ny dikan'iny fa le rahalahy no mijery azy dia niteny tsara mihitsy hoe azonareo atao zay fahefana azonareo atao satria eo tananareo ny fahefana misintona ny fitsarana mivoaka ny didy fa rehefa nidonihana ny ato tantaratasy rehetra dia tsy meloka izany lehilahy zany ilaina ny fijoroana ry havako ny amaha kristianina mety ory ianao ety amin'izao tontolo izao mety mijaly ianao mety tsy manana ianao mety ahilikiliky ny olona ianao fa mijoroa ny amaha kristianina anao
fa raha nandeha moa tao tamin'ny lalan'iny nahita mpanompon'Andriamanitra atao amintsika amin'ny raha vavy taitra ny herika nijery azy way ary misaron-doha efa manao ramadan koa fa natakalo inona ilay fanahy vary mofo dipaina katsaka zany ary takon'izinao amin'ny fanahinao aoka izay le fadibadiana amin'Andriamanitra rehefa afaka le rahalahy dia niteny izy le olona nitory azy misaotra anao nitory aho fa nampiorina ny finoko no nataonao ary anao zany tsy natahotra ny gadra mihitsy tsy ampafirina azo any Paul sy Silas zany fa rehefa nigadraina ary izy dia fiderana no nataony ara tamin'ny hatramin'ny rojo vy ara tapatapaka fa nampivavaka an'ilay olona ary nampitodika an'ilay olona izay nanendrikadrika azy tamin'Andriamanitra ny fijoroany avako androany andao isika kristianina mihitsy anangona hery anoherana ny ratsy tsy mihitsitsika hoe ka satria tsinona ny fitondram-panjakany ka itsika mihitsy ary fitondrana tena hoe miaina ao anatin'ny fanjakany kristianina nefa tsy miaina amin'ny fahamarinana Jodasy daholy natreny amin'ny hôpitaly Jodasy daholy zay hitanao rehetrarehetra tsisy tsony fitserana tsisy tsony manao asa mpitiavana tahaka nataon'ny Kristy fa raha tsy mandeha ny volo tsisy mpitsery ianao androany avako afaka manovanarana isika kristianina marina dao ijoro hoe tsy maninona na dia hatramin'ny fahafatesana azy fa hitan'i Jesosy io sa tsy hitany hitany ane io hoe hitany ane io hoe marirary mafy aminao le izy fa mitondra fiadanam-po anao mangirifiry be aminao nge le atao tsinitsiny any am-piasana satria anao tsy manao ny fanaony zao tontolo zao hoe nefa ianao miaina ty amin'izao tontolo zao hoe fa tsy maninona fananao fiadanana io ary misy fotoana ianao raha vo tsy manatanteraka ny fiainana zao tontolo zao dia voaroky ianao fa tsy maninona mihitsy fa Andriamanitra manomana ninona ny tsara indrindra mpanao fahagagana izy Andriamanitra mahery izy rainy mandrakizay izy ary natolo ny zanany mba ho famonjena asy ianao mandeha daholo ny tantara rehetra ao anatin'ny baiboly mba hahafantaranao hoe zavatra miainantsika ty ambonin'ny tany efa nisy hatramin'izay ary dia miverina izy na ny zavatra ho avy ary dia mbola ampahafantariny antsika hoe ato anatin'ity daholo tompoko ny secret mpiainana rehetrarehetra ka raha misy ady ny velany ihany hoe andeha tsy nanaiky indray ho ny Chine fa ohatran'izao fa ohatran'ny raitsykombakomba ny anina eo voasohatra ato zany fa tsisy mataitra anao zany na misy ady lehibe na misy ina fa ianao any Kristy rehefa tonga ny farafetra faly anao fa Jesosy andray anao fa ny olona matahotra an'izany dia olona matahotra no faty satria mbola miaina ao anatin'ny fahotana tapaony hevitra androany mbola fotoana mety androany raha nisotro ny raha Jesosy ianao maly dia voadio ianao tena hoe miala daholo zay rehetrarehetra fakifakim-pahotana anatinao any dia zao le toetoetra tady anafika iny le fidiran'ny Satana tao amin'ny Jodasy ane ka zavatra kely monjy ninona le izy fitiavam-boly zany mifototry ny ratsy rehetra dia niditra izy zay fotsiny nidirany tao tena vitanina mon'olona fandroany mampianatra anao fa ny Satana koa raha hiditra aminao tsy hiditra aminao goavana be zany izy zany ange mandeha amin'iny analakely iny ianao hoe tsy mahita mpivaro tena ratsy tare zany ianao fa tsara tare be daholo ka mba nandehandeha dia nahita way andray ty atsara tarehanao reo rakizy dia ahoana mamapasy na nakimody meo vola ary ray dia mena vola izy dia lasa nody fa rehefa miverina teo amin'ilay toerana iny izy fa miverina ihany noho ny fitiavan'inona fitiavam-bola ny mpisotro toka rehefa ambabonao izy na tsy manam-bola ary anao dia maninona mambo vo mijoro eo bary hoe tonga avy mba namako kely fa dia za rery ve ninana nytirse avy mba mifandraidraiky irevy tsy mandoha vola io mamo ianao ny mpifoka sigara dia efa tsy te hifoka tsony ary ianao mifanakakaiky aminy ao dia avy any ambavany dia maninona mena indray aloha le ambony dia atao indra izy dia foana mbola tsy andoavam-bola ihany koa io fa
farany dia lasa inona daholo ny fiainan'olona rehetrarehetra, lasa tsy ilana an'Andriamanitra intsony ny fiainana fa eritreretiny hoe vita ny fiainana, vita ny fiainana satria mihinana izy dia mitafy izy dia miadana izy dia adinony Andriamanitra, dia izy sy menaka mahagaga no mitovy. Fa ny zavatra ray ihany ny tsy fantany dia ny fanahiny, vita le mahagaga ve? Satria samy manana le mahagaga io. Dia eo amin'izay hoe hoaiza tokoa moa zany raha miala ety, hoaiza amin'ity iza mivadibadika indray mafana, indray mangatsika, indray marina toindray to tsy marina, indray milamina, indray ohatrany tsy milamina. Ty iza mivadibadika tika efa jodasy, misy efa mamofoy amin'ny alalan'ny trosa mihitsy satria nahoana efa teneny Jesosy hoe tandremo ny fitiavam-bola, tsy fahonoana tena, droboka ihany. Avy eo dia sasany tena maheno olona miteny izany mihitsy, sasany te ho faty, andraisa miteniteny foana retsy tena marina leo be mifiainako fa ahoana tonga indray zao le saiko dia hanenjika ho vola amin'ny banky indray ka fara-pahan-kevitra olo izy dia ianao ihany mamono ny tenanao. Tonga indray raha namana dia ody azy zao maty pasteur androany fa ahoana tratra nytao le message ananinona nisy hoe je t'aime, tsy anarany madama anga le izy, tsy anarany ka ay safidinao le izy fara-pahan-kevitra ao le izy dia zao ndanary mamono tenako, tsy hoditsotro zao iny zakao izay natao. Tapao ary androany ny fanapahan-kevitra, raiso androany ny fanapahan-kevitra, fa raha miteny Jesosy hoe manaja ny safidinao androany io ny lalana. Le tianao ve migodana be dia afaka manao izay tianao atao ianao, fa any amin'ilay migodana koa ke afaka mivavaka mandeha kely fotsiny rehefa lahady rehefa Alarobia hariva tsy mipotra kely fa reraky ny asa, migodana be iny lalana eny. Ary ty lalana ety kosa Jesosy eo 7 jours sur 7 atokako anao ny ampafolo ny fotoanako, indroany Alarobia fa akiniko aminao andeha Jesosy efa natokako alahady ny fifoazana zany, ka raha tsy afaka amiro tsy maintsy tonga any hariva amin'ny enina hame voninahitra anao. Ny alahady kosa dia tsy natokako iasana mihitsy fa tena anao ny tontolo andro mivavaka manao tafika masina mijery fiderana, tena hoe manovo Jesosy mba hoetiko indray miaina mandritra ny herinandro andavako ny Satana. Fa raha vao tsy manana fiambenantsika, raha vao tsy plaina ao anatintsika, trahatra foantsika ao anatin'ny fahotana. Ndao hibebaka mbola misy tsy afaka ao, mbola misy fiatsaram-belatsia ao, ndao hibebaka, andao hiteny amin'i Jesosy hoe mamela heloka isan'andro ny ianao Jesosy, dia fanapahan-kevitra tsotra ny tia Jesosy raisina aminao androany. Raha mety ianao dia ho raisiko indray ho ny Tompo, raha manaiky ianao dia vonina, ary natao taky ny ahoana ny abetsaka izany fahotanao zany, za ihany mahalala an'izany ho Jesosy, ary zay sarotra indriny aminareo ho eto eto amiko. Ndao ihany toraka fa fotoana mety zao, ary raha tsy tianao very ny ampanahazo anatin'ny herinandro masina, mahazo to mivavaka fa matona sina ny fiangonana dia azo anovozana inona zay era-panahy, matoa sina ny hopitaly dia nitsabona, matoa sina ny fianarana dia nianarana novozana fianarana mba hanapahaizana ianao, fa tsy hoe zangy ato iza milaza reo fa tsy mivavaka dia tsy mivoaka ny trano ao. Dia ohatr'izay koa rehefa miasa, za miasa fa ao trano fotsiny dia teneny olona hoe iza milaza aminareo fa tsy miasa aho fa matoa siny zao fiangonana zao zao tranon'Andriamanitra ao dia hanovozana inona zay, hanovozana ho era-panahy zao, hoentinao miatrika ny fiainana fa fanarasy dia mieva taka ny liona mitady izay ho arapany, ary eny amin'ny rivotreny izy malolo-tsainanao, anisany amin'ny masinao, ny sofinao, ny vavanao, ny fiainao ray manontolo tia nidirana daholo, ka raha misy hidika hidiranao tratra ianao zay. Fa rehefa atolotranao an Jesosy ny fiainao manontolo hatramin'ny vadinao, ny zanakao, ny fanananao, ny asanao, ny tenanao, eny hatramin'ny fanomponao an'Andriamanitra, tsy sirika hidiran'ny Satana. Ary mampahery havana ny miteny le vehivavy hoe tena lasa ny vehivavy iny mivadiko, dia inao navalinao azy ataoko mahita mihitsy, diso be zany zao teneny hoe zay fanarahanao sy ny tompo any, fa tonga dia miverina iny satria n'izy iny an Jesosy. Takizany koa ny fanananao,
isandroba mifanananao an Jesosy io anjely Jehova mitobo manodidina tsy masakana ivavaka ty rehefa alarobia arivo zany ka irava amin'ny fito na amin'ny valo ka raha ikitikitika ao izy zay fanarahanao rao sy ny tompo ao fa zay mikitikitika ny mpanompon'Andriamanitra dia mikitikitika n'inona izy anak'Andriamason'Andriamanitra manana fiadanana rery havana zany manana an Jesosy zany ifianaranao io mianatra tsara anao matoky ianao fa afampanadinana afaka ianao misaotra Jesosy raha mbola tsy tia ny lera mety daholo zay lana itondranao tonga dia manana fiadanana ianao tena hoe feno fahatsarana amin'ny fiainanao marary ianao miteny amin'i Jesosy inona ny antony tindrery tompo inona sakafo tsy tokony hoaniko ampadalovina amin'ity efa tianao akaina kely misaotra Jesosy ny olona mandray an Jesosy ry havako dia tena hoe fiadanana ary le tononao hoe tahiny Jesosy voataty koa ve le olona miteny aloha dia le olona hoe tena mandray mihitsy hoe misaotra tompoko sa tenena fotsy tahiny Jesosy da ho andray fanapa-kevitra fa zava-dehibe ho an'Andriamanitra ny antom-pisianao ety ambonin'ny tany hijoro amin'ny fahamarinana ary hanohatra ny Satana mamela heloka isan'andro ny andiny voalohany dia andohalika isika fona Jesosy fa mbola natao daholo za rehetrarehetra zany ana dia mba misotro ny raha Jesosy aromaly mbola narotandray androany zany mihitsy le zay Jesosy mamindra fo aminay mamelany heloka sangany sika rehetra mpamita tena mpamony tena ihany koa satria tsy anazy ny tena mifan'Andriamanitra nefa dia naloto izy mpanao kolikoly mpivadika amin'ny namana tompo toetranay ane izany toetranay zany Jesosy menatra anao zay tonga eto amin'ity toerana ity mpiatsara velatsiny izay Jesosy ary ny ratsy indrindra teo alatrenao nefa nataonay fa dia nitoriana ny teny nambara ny fijoroana vavolombelona nosotroana ny raha Jesosy fa ny atao dia atao ihany ana dia efa akaikin'i Jesosy ary efa nao fany efa diovina mbola ratsy toetra ihany mbola mahita zay manao zavatra ny ambadibadika any ihany nefa dia hitanao daholo zany Jesosy mifona tompo ao ny fitiavam-bola diso tafahoatra hamonona ny namana hanaovana tsinitsinina ny namana ao ny fitiavan-tena hamonona ny namana hamandriana ny namana ao zay rehetrarehetra tsy fahonona tena ka ahafahana manao zavatra ratsy isan-karazany na mifijangatsakana na mifamolon'olona na mifitrosana na ny lainga na mifitaka Jesosy fitiavam-bola ny mifototry ny ratsy rehetra araka ny teneninao nefa dia ny akabiazan'ny problema kristianina rehetra dia resabola daholo tsy mahony tena
tena miarabola Jesosy ary manala-baraka ny anaranao. Fona Jesosy, fona aminao, mialany eloko tsirairay avy tonga eto Jesosy. Atao mba isan'ny fahamarinana tsirairay avy niazakazany eto amin'ny tempolinao masina. Mandohalika ary manapa-kevitra androany fa nara-tianao tsy ho Jodasy tsony ka hiteny omboy ka anakalo volany amin'izany atao hoe fiarahana amin'ny tompo larobia ariva dia takalo asa Jesosy tsy mafoy fotoana irahana amin'Andriamanitra. Natakalo vola ny fanahy, natakalo vola ny fiaraha-mivavaka, natakalo vola ny fitiavanamana, natakalo vola ny asan'Andriamanitra. Sany an'izay Jesosy, fona aminao, lela-paradia Jesosy, tia nadio anay ny ianao, tia nafaka anay ianao, ary tianao tononona foana le tenao hoe omeko anareo angeny fiadanany fa ianareo tsy nandray azy satria tsy manihaino ahy ianareo, niditry ny fonareo foana nataonareo. Ary na dia miara-miazakazaka manao ny asan'Andriamanitra ary isika tahaka ny Jodasy niaraka tamin'i Jesosy nanao ny asa dia mbola namadika ihany ianao. Na dia niara-ny sakafo ary isika ho Jesosy dia mbola namadika ihany ianao. Namatsy ianao aho sakafo, namatsy ianao aho fahasalamana, namatsy ianao aho namianao taranaka, namatsy ianao aho namianao trano, namatsy ianao aho nitanao tamin'ny fiainanao manontolo. Fa nivadika tamiko fony ianao, fona Jesosy, fony eto anatrehanao Jesosy, tsy mendrika izay, mpanota izay Jesosy, menatra anao. Fa na dia niara-ny sakafo taminao ary sotro ny ranao ary vetivetika teo ange dia efa namitaka sady ary nanao izay ratsy teo anatrehanao. Mandrava fo Andriamanitra ary mamelany elokay. Sotra Jesosy, sotra fa mbola misy izao fotoana izao ahafahana miresaka aminao, hanovozana hery, handehanana amin'ny alalan'ny fahamarinana, ny fahitsiana ary hijoroana maha Kristiana. Fa tsy atakalo zahako sakafo mora loha ianao. Mialany eloko ireny namanay ireny Jesosy, veron-dala. Natakalo vola ianao Jesosy, fona tompo. Androany aho, andro kalite vola mamona izay fitiavam-bola. Mahatonga ny fahantrana na ara-panahy na ara-piainana satria tia vola loatra ary manompo vola loatra ka hakalaza misy ozona ny fiainana. Ozony Jodasy mitoetra ao anatin'ny tsirairay avy, tsy manana fahonona tena. Androany Jesosy, roainy dia vola ny fitiavam-bola, ny fitiavan-tena, ny fiatsaram-belatsia. Roay daholo izany androany fa manana fahefanandravan'izany ianao Jesosy satria ianao ny teny hoe indro aho maniraka anareo, roainy dia vola dia handositra anareo izy. Ary nanome fahefananareo asitrano marary tsangano madiovoboka avoainy demoni efa nomena mamaim-ponareo ka manomeza mamaim-pona. Ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy mahery-vany Nazareta, ny andidina, andevola, andevola mamana, tiavam-bola, trosa, may Satana. Tsy fahonona tena rehetra ny amin'ny elo toerana misy Satana. Raha vany mada, raha vany lapo, tsy misy ambinina na kely any. Dorana amin'ny afo-masiny Jehova. Potehana amin'ny anaran'i Jesosy ary atsipy tavaky ny elo mandrakizay. May Satana, any amin'ny elo toerana misy Satana. Levona dia volo mamona, dia volony trosa, tiavan-tena, fiatsaram-belatsia, tsy fitiavana ny namana. Dorana amin'ny afo-masiny Jehova saka. Levona Satana. May any amin'ny elo toerana misy Satana. Dorana amin'ny afo-masiny Jehova. Levona. May Satana. Any amin'ny fariafo mandrakizay any toerana misy Satana. Any Jesosy ay, levona fa naratsy ny mpangalatra amin'ny fitahian'Andriamanitra fa lama-pahaory ny ozony Jodasy. Dorana amin'ny afo-masiny Jehova. Tapatapahany nongotana hatramin'ny fakany, atsipy tavaky ny elo mandrakizay. Ny ozony trosa,
Nyozony Jodasy, nyozony fiatsanambelantsy, dorana amin'ny afomasiny Jehova. May. Jesosy. Jesosy fiainana. Jesosy miponena tontolo. Fiainana satana fahefana. Tapaka nyozony Jodasy, nyozony fiatsanambelantsy, nyozony fitiavam-boly, nyozony famitaka mpanompon'Andriamanitra, nyozony famitaka ny namana, lay, vitaka, fisolokiny, dorana miakomasiny Jehova. May mamona rehetra, tiavam-bola diso tafahoatra, levina, may, trosa rehetra, may. Any amin'ny eliny toerana misy asana. Anao zay Jesosy. Anao zay Jesosy. Ataovy mijoro amin'ny fahamarinana ny kristianina rehetra. Azo hery tompo fa manana anao. Hanana tanjaka hampanahany oerana ny Satana. Ary eny tontolo rehetra eny dia hijoro amin'ny maha-kristianina manana an' Jesosy. Satria tsy voavidy vola ny fanahy. Sotra Jesosy. Sangany sika. Anao tompo reko ny feona saritory ny fitsaranao rehefa mila sangany finoanao anatona olom-baovao zay hijoro amin'ny kristiananay eny tontolo rehetreny eny mety mijaly nofinay mety ory zay efa sambatra manana anao ampianaro andeha araka ny fahamarinana ny fahitsiana hana fahonona teny ary andeha araka ny fitiavanao Kristy ity ny olona rehetra tahaka ny tiavanao anay ifanao soa ny kristianina fa tsy ho baboly ny fampianaran-diso ny zao tontolo zao ka lasa tsy afaka mifanampy ny kristianina. Jesosy avy amin'ny alalan'ny kristianina anao mijenao zao tontolo zao dia izay mino anao Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana zany ny andova lanitra ka hanaraka ny sitraponao. Sotra Jesosy atafio anay ny hery andeha amin'ny lalana mangina iny tsy anatahotra fa manana anao raha mifanena amin'ny fahavalo tsy manana tahotra fa manana anao amin'ny fiainana manontolo eo ianao lay tsara lay marina lay ankasitrahana. Sotra Jesosy rainay izay an-danitra Masina ny anaranao mitona ny fanjakanao atao anay ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra meo anay ny anasaza anay ary mamelany elikay tahaka ny namelany izay leloka taminay ary izay mitondra anay amin'ny fakapanao manamafary ny ratsy manao fanjakana sy mety ary mafinaritra mandrakizay. Raisy ny tsotra fiadanana nomeko anareo fa nandray fanapaha-kevitra anao androany fa andeha araka ny fahamarinako ny tompo dia ho tahiko ianao atsaha hatanana ny asanao nateraky ny kibonao na miditra ianao na mivoaka ianao hatramin'ny varotrao ny asan'ny tananao zay retranao Jesosy dia avokoa ka tokiaina amin'izany am-piadanana ianao
sotra Jesosy. Anao Jesosy nidera sy niatsa ary mivoninahitra mandrakizay. Amen. Miorena mafy tsara amin'ilay vatosoa dia mifahara tsara, mifikira mafy koa. Fa Jesosy no manambara fa tsara fiafara ny mpanompo mahasoa. Jesosy hoe ho tsara miafara ny mpanompo mahasoa. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany. Haleluia. Masina, masina, masina Jehova tomaro, eto ny voninahitra rehetra. Tahiny Jesosy. Mwanao Isai, Mandrea
Siri inoveni tenana Kucharasi Isemagetatu Tembai arau Sawane nana Azasudina Sautarakianau Ianau Azasudina Farina mitifyana naiti Siale uveyana Manu manani wavina